Epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Romanina, toko 4:10. Raisy ny malemy finoana, fa aza melohana ny heviny. Misy manana finoana matotra ka mihinana ny zavatra rehetra. Misy kosa malemy finoana ka tsy mihinana afa-tsy zava-maniry. Izay mihinana ny zavatra rehetra, aoka tsy anamavo izay mifady ny sasany, ary izay mifady kosa aoka tsy anameloka izay mihinana, fa Andriamanitra no efa nandray azy. Fa iza moa ianao no manameloka ny mpanompon'olon-kafa? Na mijoro izy na lavo, dia raharan'ny tompony ihany izany. Hijoro anefa izy, satria mahay mampijoro azy ny tompo. Misy indray manavakavaka ny andro, misy kosa manao ny andro rehetra ho mitovy. Aoka samy atoko tsara ny ao amin'ny sainy avy. Izay mitandrina ny andro dia ho an'ny tompo no hitandremana izany. Izay mihinana dia ho an'ny tompo no hihinanany, satria misaotra an'Andriamanitra koa izy. Fa tsy misy amintsika veloko ho an'ny tenany, ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Eny, velona isika dia velona ho an'ny tompo, maty isika dia maty ho an'ny tompo. Koa na velona isika na maty dia mbola an'ny tompo ihany. Satria maty Kristy dia velona indray, maho tompon'ny maty sy ny velona. Ianao kosa, nahoana no milohinao ny namanao, ary ianao nahoana no amavonao ny namanao? Fa samy iseho eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra, satria izao no voalazan'ny soratra masina: raha velona koa aho, hoy ny tompo, dia andohaliko eo anatrehako ny olombelona rehetra, ary ilobava avokoa iaika ahy ho Andriamanitra. Noho izany dia samy ampamohay n'Andriamanitra ny amin'ny tenantsika avy isika. Aoka mba tsy hifampitsara intsony ary isika, fa aoka ianareo ho tapa-kevitra, anao izay tsy ahasolafaka ny namana amin'ny ratsy, na izay tsy hitaomana azy amin'ny fahotana. Tafaray amin'i Jesosy Tompo aho, ka fantatro ary azoko antoka fa tsy misy zavatra maloto fotsiny amin'izao, fa izay heverin'ny olona ho maloto no maloto aminy. Raha miteraka alahelo ho an'ny namanao ny fihinananao zavatra, dia tsy mizotra araka ny fitiavana intsony ianao. Aza simbanao amin'ny fihinananao zavatra ilay namanao, fa efa maty Kristy ho famonjena azy. Aoka tsy ampiteny ny ratsy ny sasany izay heverinao ho soa ho anao, fa tsy izay mihinana na misotro no manana ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay manao ny marina sy mikatsaka fiadanana ary mifaly ao amin'ny fanahy masina. Ka izay manompo an'i Kristy araka izany no sitrak'Andriamanitra, sady ankatoavin'ny olombelona. Izay mampitombo ny fiadanana ary no aoka ho katsahintsika, mba amin'izay hifanapitsika hiorina amin'ny finoana. Fa aza izay sakafo no andravanao ny asan'Andriamanitra. Eny, madio ka azo hanina avokoa ny zavatra rehetra. Nefa kosa, ratsy ny mihinan-javatra raha mahasolafaka namana amin'ny ratsy izany. Ny tsara dia ny tsy mihinan-kena na misotro divay,
na mikasika akory izay mahasolafaka ny namanao amin'ny ratsy. Tany moanao eo anatrehan'Andriamanitra izay tokianao ho marina. Sambatra izay tsy melohin'ny eritreriny amin'ny zavatra kantoaviny, fa izay mihanahana dia melohin'Andriamanitra raha mihinana, satria tsy vokatry ny finoana no hinanany, fa izay rehetra tsy vokatry ny finoana dia fahotana avokoa.